Vatsim-pana edin'ny pasteur Ratsanarivo Rabardson. Oka iombavaka sy tompoko. Ry Andriamanitra ray zanaka fanamasina midera sy mankalaza amin'ny voninahitra anao zahay. Fa noho ny fitiavanao sy ny famindramponao dia mbola velona natrapamonjena tratra izao sabata anao masina izao. Koa ny fiadananao mba hitoetra tena tinay. Ny fifaliana izay tsy anana an'izao tontolo izao. Ary dia ilay fananao masina tokoa no hiasa mahery mba azony mahatsiaro fa Andriamanitra velona sy miasa amin'ny fihinanainao. Tia anay amin'ny fitiavana mandrakizay. Ary dia manolotra ny sosiny tsara ho anay tokoa amin'ny antropehana rehetra. Namakivaky ny aloko ny fahafatesana tokoa izy tompo. Ary dia nomeno indray ity andro vaovao ity. Entina hanompona, hanomezam-boninahitra anao. Koa mitsaoka anao, mankalaza anao, manome voninahitra anao ry tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Ary dia mametraka eo am-pelatananao ny fiainana manontolo voninahitra. Dia an-danitra ny dia miompy sy mankalaza anao sy miankohaka mandrakariva. Izay Jesosy dia mba mangataka aminao raiso izao fanomezam-boninahitra tanterana izao fa masina, masina, masina Jehovah tompony maro, heniky ny voninahiny ny tany rehetra. Alleluia. Amen. Mbola mpitombona amintsika mandrakariva ny ravana ny fahasoavana amampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika. Jesosy tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny fiadanana tokoa araka izany dia lazain'ny tompo hoe shalom. Shabbat shalom ao antsika amin'ity andro ity. Sy ho fiainantsika mandrakariva ankehitriny sy ho mandrakizay. Ny ten'Andriamanitra izay iangatsika dia izay voarakitra ao amin'ny bokin'ny Lioka. Filazantsara araka ny Lioka toko fahavalo ambin'ny folo, ny andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahadimy amby roapolo. Luc 18 à 25. Rehefa hita dia vakiana anaran'i Jesosy izany. Ary nisy mpanapaka anankiray nanontany azy hoe, mpampianatra tsaro, inona ataoko hantovako fiainana mandrakizay? Fa hoy Jesosy taminy, naona no ataonao tsara, tsy misy tsara afa-tsy iray ihany dia Andriamanitra. Fantatrao ny didy hoe aza mijangajanga, aza mamono olona, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga, manajany rainao sy ny reninao, ary hoy kosa izy, izany rehetra izany dia efa notandremako hatry ny fony aho mbola kely. Ary rehefa nandre izany Jesosy dia hoy izy taminy, mbola diso zavatra iray loha ianao, amin'dio ny fanananao rehetra, ka zarao ho an'ny malahelo, dia hanana rakitra ny an-danitra ianao, ary avia manaraha ahy. Ary rehefa nandre izany ry lehilahy dia nalahelo loatra, fa nanan-karena dia nanan-karena izy. Ary Jesosy raha nijery azy, tenana hoe, manao ahoana ny asarotro ny hidirany manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa moramora kokoa ny hidirany rameva amin'ny vody fanjaitra no ny hidirany manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Izany ten'Andriamanitra izany no azotsika matsara tokoa fa mila apetraka amin'ny toerany ny harena. Koa ny lohevitra izay ampanjitsika tokoa dia izay apetraho amin'ny toerany ny harena. Ry havana, misy milaza fa ratsy ny harena. Ary misy koa manambara fa tokony ataony fomba rehetra ahazoaka harena. Samy diso avokoa ireo hevitra roa ireo. Fa ny zavatra napetraky ny tompo dia ny tokony hametrahana ny harena amin'ny toerana izay tokony hisy azy. Voalohany izany dia tsy tokony ho lasa sampy na ho tompoina ny harena. Raha lasa avo loatra tokoa ny harena dia tsy maintsy tonga Andriamanitra kely izy. Dia araka ny teny Jesosy tokoa fa tsy afaka ny hanompo an'Andriamanitra sy mamoana isika.
eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia manafatra Jesosy fa sakana ho an'ny famonjena sy ny mahampianatra ny fitiavakarena. Manome fahatsapana sandoka mantsy ny arena, mamitaka ny arena, ary mitaky tokoa ny fikiran'ny fo manontolo. Ny mpanan-karena izay tia arena noho ny fitiavana an'Andriamanitra tahaka tia lehilahy ity dia miaina tahaka ny hoe tsy misy ilana azy Andriamanitra. Feno mantsy ny filany rehetra ary dia mandeha amin'ny eritreriny, mandeha amin'ny filany, mandeha amin'izay iveriny fa mahametimety azy ny fiainany. Ary dia noho ny fikatsahan'ny arena dia voageja ny fiainam-panahiny, ary dia voatarika ao amin'ny fakapanahy sy ny fanirian-dratsy ny olona rehefa izany. Vokatr'izany dia miala amin'ny finoana mahavonjy ny olona izay tratry ny fandriky ny arena. Izany marina tokoa ny voambaran'ny Paoly ho an'ny Timoty hoe fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra, koa ny sasany izay fatra-pitady izany dia efa voavily ny ala tamin'ny finoana ka naniendrona ny tenany tamin'ny alahelo be. Ary tapany faharoa izay dia tsy dia voalaza loatra matetika fa ny arena tokoa rehefa katsahana, rehefa atao lahara-pahamehana amin'ny zavatra rehetra dia mamily tokoa ny finoantsika makany amin'ny fahaverezana ary dia manindrona ny tenantsika ho amin'ny alahelo izany. Tsy mitondra fahasambarana fa mitondra alahelo. Ary izay nampitandrema ny tenin'Andriamanitra amintsika araka izany. Ry havana, aoka handinika ny tenantsika isika mahalony izany teny izany. Aiza no metrahako ny arena? Ary raha tonga avy loatra ny fametrahako ny arena, raha mikatsaka ny arena mihoatra ny fikatsahako an'Andriamanitra sy ny fitiavako an'Andriamanitra, dia efa lasa sampy izany ary tsy maintsy ialako. Fa faharoa marakaraka an'izany koa dia izao, tiany Tompo hampatsiahivana amintsika fa fitaovana enti miasa ny arena. Tsy ny arena mantsy ny amaharena azy no ratsy, fa ny fitiavana azy sy ny fanompoana azy. Mila miainga amin'ny toetra tsara avy amin'Andriamanitra ny fampiasana ny arena. Fa inona moa izany toetra tsara avy amin'Andriamanitra izany? Ny finoana sy ny fitiavana izay miseho amin'ny fandavan-tena sy ny fanarahana an'i Jesosy. Ny tena mpanan-karena dia ny olona izay nafana tamin'ny zavatry ny tany, ny fatotro izao tontolo izao, ary dia matoky an'Andriamanitra ray izy, fa tsy mba andaona ovinanoviana izaho Andriamanitra ray izao. Ny tena kristianina ary dia tsy natao hiazona ny fananany ho an'ny tenany, na hiaro tena amin'izay, fa mahafoy ny areny ary mametraka ny fananany eo am-piaratanan'Andriamanitra. Izany no ataony dia mba hahatonga azy hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy hampiasa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izany arena izany, amin'ny fampandrosoana ny fanjakan'i Jesosy Kristy eto an-tany, so amin'ny famonjena ny olona ary koa hanampiana ny sahirana. Izany ry havana dia isika mpino izay atao hoe nomen'ny Tompo izany fahasoavana izany ka manana ny harena sy ny fananana, dia tsy tokony hevitra ny tenantsika intsony isika ho amin'ny toerana tsy tokony hipetrahantsika, fa antsoin'ny Tompo mba hitandrina izany fananana izany ho an'Andriamanitra. Mila manara-tanana, mivonona izara ary ihany koa hanao asa soa. Arak'izay ary ny hafatra napetraky ny Tompo amintsika anio dia izao, mety ho fitaovana tsara na mpanompo mahasoa ny vola, fa tsy tompo ratsy. Rehefa apetraka amin'ny toerana tsy tokony hipetrahany tokoa ny vola dia lasa tompo ratsy. Anefa antsoin'ny Tompo izy mba ho mpanompo mahasoa.
ampiasao ary ny vola mitiarena eo ampialatana antsika mba ho mpanompo masoa ho amin'ny fampanotrona ny fanjakan'Andriamanitra. Ary dia aoka ny tany tena mandrakarivotsika hoe tia manango-karena ve aho ary manao na manana fandehana lalina ahazoany voninahitra sy laza sy fahefana amin'ny fahazoana rena. Ary dia izay no afatra napetraky ny tompo amintsika amin'ity andro ity. Engan'ny fany masina hitoetra mandrakariva amintsika ary dia hatsapantsika izany fitiavan'Andriamanitra izany ary anatanterantsika ilay teny mandrakariva fa izy ny tompony harena. Ary tompony harena izy dia izy ny tokony deraintsika ometsika voninahitra ary anatin'izany rehetra izany dia Andriamanitra no manome amin'izay itiavany azy ary izy koa no hisaorana amin'izany rehetra izany. Andriamanitra ny voninahitra ho antsika ny fiadanany ary dia hopetratsika eo amin'ny toerany sahaza azy manomboka andro andray sy amin'ny androm-piainantsika rehetra ny harena sy ny fananana izay nampindra amin'ny tompo mba ho tantanintsika. Vavaka isika ry Andriamanitra ray tsy toa, ray no mandrakizay sandrian'ny fiadanana, misaotra sy mankasitraka anao izy satria nahidina tokoa ilay fanjakanao. Ny fanjakanao izay nentiny Jesosy tetỳ an-tany. Ary izany fanjakanao izany tokoa dia mitaky ny fahafoizany ny zavatra rehetra, tena, fananana, rena, fahaizana, voninahitra, ny zavatra rehetra izay anananay etỳ an-tany. Hahatonga anay hifantoka zato isan-jato amin'ny fanjakanao. Raha mifantoka tanteraka amin'ny fanjakanao tokoa izahay dia tsy mba manana eritreritra afa-tsy ny fikatsahana izany fanjakanao izany. Ianao tokoa tompo mantsy no milaza fa katsaolo ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanampy anareo izany rehetra izany. Ary raha manampy anay tokoa tompo izany rehetra izany, ampianaro izahay tsy hifikitra amin'izay fahasoavana nomenao, amin'izay harena izay natolotrao, fa hampiasa izany kosa ho amin'ny fampandrosoana ny fanjakanao etỳ an-tany. Eny ahafahana ihany koa mamatsy sy ny sahirana, manampy ireo tratry ny voina ary ireo namanay tompo izay ao anatin'ny fahasaranana. Ilay fanaraha-masina maheriny mba hiasa teny anatinay, azony manatanteraka izany antsaka sy andavany ho voninahitrao. Dario mazaka amin'ny mpitiavanao mandrakariva izay mpanomponao, hanefanay tsara, eny hatanteranay be ka hahatonga anay havokatra betsaka eo amin'ny fanjakanao ho voninahitrao, hahafaly anao Jesosy ary hahatonga anay koa tompo mba ho isan'izay mpanompo antsoina mandrakariva amin'ny andro farany hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky, efa nahatoky tamin'ny kely ianao, indro midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Eny Jesosy io ataonao tokoa mpanapakany be ary dia ho fifalian'ny ray. Eny ankasitrahana ianao sy omeny voninahitra amin'izany rehetra izany. Ho ny haja amboninahitra ny fankalazana sy ny fitsaoana ry tompony tompo sy mpanjakany mpanjaka. Fa ny kosa ny fahasoavanao Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny hery ary koa ny fampiraisana avy aminao fany masina. Alleluia. Amen.